Hitanao ny fikambanana fifamadana dia hoe fanorenana ifotony ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Izy io zany tsy resaka hoe fiangonana na resaka dogma na resaka hoe atoko-pivavahana, fa izy io dia fikambanana ny fanjakan'Andriamanitra izay miaraka amin'ny misy mpanjaka tsaratsara. Misy mpanjaka tsaratsara zany dia avy any an-danitra direct, olom-boaositra avy any no hitondra famonjena ho an'i Madagasikara, hitondra fanantenana ao Madagasikara, famonjena tena famonjena mihitsy mety amin'izy io. Zay zany ny anton'ilay fifamadana. Ka izay miaraka aminy amin'izy io hitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Efa voalazanao ihany izay hoe hanambara ny fanjakan'Andriamanitra zay afaka somary azavainao bebe kokoa hoe izay fanjakan'Andriamanitra zay, satria raha ao anatin'ny Baiboly, anatin'ny soratra masina efa misy any izay fanambaran'i Jesosy Kristy an'izay fanjakan'Andriamanitra, fa manahoana kosa ny fanazavana reny izay fanjakan'Andriamanitra? Fanjakana no hazavana anazy dia resaka vanim-potoana. Ny fiainantsika olombelona zany ao amin'ny Baiboly dia misy vanim-potoana anankiroa. Vanim-potoana voalohany dia vanim-potoanan'i Jehova amin'ny lalàna. Izany hoe vanim-potoana voalohany zay testamenta taloha dia fampalalan'i Jehova ny lalàna iarahana miaraka aminy. Vanim-potoana iray izay. Vanim-potoana faharoa dia nahatongavan'i Jesosy Kristy eto dia vanim-potoana ny fahasoavana. Izany hoe fitohizan'ny vanim-potoana voalohany ihany zany no toy amin'ny vanim-potoana faharoa. Tamin'io izy dia efa niteny ny fanjakan'Andriamanitra fa mbola tsy tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra tamin'io vanim-potoana io. Vanim-potoana amin'izao fotoana izao indray dia vanim-potoana ny fanjakan'Andriamanitra izay entin'olon'Andriamanitra avy any an-danitra, izay atao hoe tsara. Dikan'ilay tsara dia avy amin'ilay teny roa hoe Jehova tompo tsara, ray izay Jesosy Kristy mpampianatra tsara. Fitambaran'ny ray sy ny zanaka no mipetraka anankiray izy lasa tsaratsara, zany hoe ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no mitsiambatra azahoana ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Zay zany ilay vaninandro iainantsika, ilay hoe fanjakan'Andriamanitra. Manambara fotsiny zany na resa hoe mitorony olona hiditra ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra aloha dia raha lazain'ny pastera dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra indro efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, marina izay. Fa amin'izao fotoana izao no tanteraka amin'izay ilay vavaka nampianarin'ny Tompo fahiny tamin'izany andro izany, ilay hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Iny zavatra iny mbola tsy tonga mihitsy hatrizay. Nefa teny anankiray iny izay nampianarin'i Jesosy. Raha ny teny izy hoe ho tonga ny fanjakana ety an-tany sy ohatrany any an-danitra, tsy maintsy hisy zany fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ary raha hisy ilay fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, tsy maintsy misy zany olona hitondra an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ilay olona hitondra anazy efa fantatra, tsaratsara ny anarany, ary izy io dia tsy nitsahatra mihitsy nanambarany tenany nandritry ny 12 taona. 2010 izy nanomboka nilatsaka teto, tsy nitsahatra mihitsy izy nandritry ny 12 taona nanambarany tenany hoe izaho dia nosorana tany an-danitra, napetraka teo amin'ny seza fiandrianana, nahita ny tavan'ny ray. Zavatra mbola tsy nisy mihitsy zany. Zany zavatra goavana be zany, tsy maintsy misy impact zany, ary tsy maintsy misy ampiasana zany zavatra goavana be zany. Zay no ampiasana anazy dia nitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Tsy maintsy hisy io, tsy maintsy ho avy io, na iny gidona, na iny giantra. Zany hoe raha hitsiko ilay resaka hoe filoham-pirenena ve zany? Filoham-pirenena zany mbola dimension humaine zany, fisainan'olombelona hoe filoham-pirenena. Filoham-pirenena zany dia olona anankiray mipetraka amina constitution anankiray ary fidin'ny olombelona amin'ny alalan'ny olona, amin'ny alalan'ny ety an-tany. Misy mpanjaka tsaratsara tsy amin'ny alalan'ny olona fa amin'ny alalan'ny lanitra, zany hoe avy any an-danitra izy no midina. Filoham-pirenena ny fahalalantsika anazy, fa izy dia mpanjaka, zany hoe mpanjaka hitondra an'i Madagasikara, hitondra an'izao tontolo izao, ary indrindra hanafaka Madagasikara amin'ny geja masona azy. Hotoizantsika ihany zany resaka izany, fa efa nisaka ihany zay ianao teo hoe hanafaka ny gejan'i Madagasikara. Somary idirako resaka raharam-pirenena kely ty resaka ty, satria ao anatin'ny fahoriana ny vahoaka malagasy manahoana ny fahitanareo an'izao fiainan'ny malagasy zao nareo fikambanana fifamadana io? Ny fikambanana atao amin'ny fifamadana zany raha mijery izay dia tsy mijery zay la forme, fa mijery zay le fond. Zany hoe tsy mijery ny ambony zay, tsy manafosafo zay, fa miditra ny lalina. I Madagasikara raha tsy mandroso dia ny fotony mihitsy ny efa loha, mipetraka amina fototra tsy nisy mihitsy zany Madagasikara hatramin'izay. Nanomboka taminazy ny fahaleovantena, ary hatramin'izay mihitsy nanomboka nidiran'ny
fanjanahantany. Inona no tiako lazaina? Ny tiako lazaina dia izao: i Madagasikara tsy fandrosoana ny tadiavin'i Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria tsy afaka ny androso mihitsy izy, fa famonjena. Satria voagedy izy, ohatry ny olona voagedy izy a, mipetraka amina panty anankiray, dia migirisa fotsiny izy a, migirisa miempotra. Zay no zao fahitana Madagasikara e. Nanomboka tamin'ny fanjanahantany Madagasikara dia miempotra foana. Hiditra am'le hoe hiditra amin'ny lalina, sur le fond. Madagasikara alohan'ny fanjanahantany a dia tany lamina, tany nanana fahendrena, nitohizan'izao tontolo izao. Reny ohabolan-drazantsika rehetra reny a dia alohan'ny fanjanahantany daholo reny a, tamin'ny tany fahagola, tamin'ny andron'ny Ntaolo. Indrisy nefa vao niditra amin'ny fanjanahantany a dia rava daholo ny fahendrentsika. Le fahendrentsika izay dia nipitehan'ny fanjanahantany a, niditra amin'ny fanjanahantany tamin'ny 1896, izay noentin'ny général Galeny, izay franc-maçon. Zany hoe nopitehan'ny kolontsaina frantsay tamin'ny alalan'ny franc-maçonnerie zany ny kolontsaina malagasy. Ny kolontsaina franc-maçonnerie zany dia kolontsaina frantsay zany, kolontsaina vazaha, kolontsaina anglisy. Zany a nampidirina amin'le kolontsaina malagasy. Aiza moa ny tsy ho potsika le kolontsaina malagasy? Zavatra tsy fantatrao, tsy anananao, tsy niainanao, ny lingilinginao, normal tsy misadapita mihitsy le kolontsaina. Zany hoe kolontsaina tsy mitovy mihitsy. Le ray kolontsainan'ny olona, ny ray kolontsainan'ny olona sy ny voninahitra ny franc-maçonnerie, ny malagasy taloha kolontsainan'ny fahendrena sy ny fanetretena. Fanipaka be zany. Zany zavatra zany a no tena nanimba ny malagasy. Faharoa, nomena ny fahaleovantena. Natao hoe fahaleovantena izy tamin'ny 1960. Tenenina eto aloha alohan'ny nidirantsika dia 1960 nomenantsika io a, dia tsy nataotao foana ny 26 juin 1960 io. Fa efa nikendrena mihitsy io daty io, kendren'ny Jacques Foccart mihitsy io tamin'izany andro zany a, ho daty iorenan'ny franc-maçon indray mandeha indray. Jereo tsara le daty: 26 juin 1960, 26 juin 6 1966. Anarana inona zany? 666. Napetraka zany ny fahaleovantenantsika eo anivon'ny le bibidia, le franc-maçonnerie. Zany hoe tany amin'ny fetim-boana mihitsy zany Madagasikara dia efa loha. Tany amin'ny fetim-boana mihitsy zany Madagasikara dia natao hoe faux départ. Any mihitsy zany izy dia efa very, vao manomboka izy dia efa very. Aiza moa misy fandrosoana ho azony amin'izany? Dia ny olona rehetra mifandimby rehetra teo dia namevahana ny franc-maçonnerie daholo. Zany hoe fanaraka tamin'ilay Fanaraka tamin'ny daholo. Ny filoha voalohany a sy nanaraka rehetrarehetra teo. Ray ihany ny filohantsika hony nisy tao amin'ny franc-maçonnerie, dia ny colonel Richard Ratsimandrava. 96 dia nisy loge maçonnique teto, natao hoe loge Imerna 310 ny anarany. Frantsay nitondra an'izany. Ary ny olona malagasy rehetra dia nampidirina tao anatin'ny franc-maçonnerie daholo. Amin'izao fotoan'izao lazaiko anao, ry namana mpanao gazety, ry vahoaka malagasy, 220 zao ny loge franc-maçonnique eto Madagasikara. 220. Mba azo fiantsaina ve zany? Ary io mbola mitombo foana. Ary tamin'ny 2017 isika, mai 2017, nandray ny grande conférence internationale de la franc-maçonnerie régulière. Ndraisin'izany tao amin'ny Carleton. Raha mitafiditra eto ny conférence internationale, tsy maintsy nomena fahafahana izy niditra teto, tsy maintsy misy firaisan-tsikombakomba nampiditra azy teto, fa tsy tafiditra fotsiny eto izy. Safia zany ny mpitondra antsika, ny institution politique, ny institution financière, ny institution judiciaire, ny institution ny fampianarana ny éducatif, efa système franc-maçonnique daholo. Kolontsaina tsy mitovy reo. Franc-maçon metimety any amin'zareo fa tsy mety eto amintsika. Zay zany mahatonga antsika mikorosofahana ity, ary mikorosofahana satria ny franc-maçonnique mitombo. Eritreretinao amin'izany hoe 22 loge izy amin'izao fotoan'izao a, izy mitombo. Normal ny firenena raha mihetsy. Zay no tena antony io a, fa tsy dia tena hoe antona fandrosoana. Zany hoe resy zany ny kristianina raha zay fanazavanao azy raha oharina amin'ilay franc-maçon. Resy tanteraka ateliny. Nefa ny zava-misy anefa raha nodinihana ny Madagasikara fa raha betsaka fiangonana indrindra maneran'izao tontolo izao. Marina zay, fa tsy zay nijerevana anazy. Fa tadidio aneka ny franc-maçonnerie neka nanisany namorona ny lalam-pandrenan'ny franc-maçonnerie neka pasteur. Asa raha fantatsika zany, James Anderson ny anaran'ny pasteur tamin'ny 1723 nanao ny lalàna ny franc-maçonnerie ny natao hoe constitution franc-maçonnique, sy pasteur anglican anankiray izay atao hoe Théophile de Saguier.
pasteur zany, niaraka tamin'ny presbytérien zany, niaraka tamin'ny jésuite zany, niaraka tamin'ny pretra zany. Reo olom-pivavahany ane ka reo no tena anisany nampiroborobo ny franc-maçonnerie satria novainy kely fotsiny le tenin'Andriamanitra amin'ny tan'le olona, zay no niafahan'le olona miroboka ao. Ary ny olona miditra amin'ny franc-maçonnerie sanatry ny vava le tompoko, tsy mpitarika posy, tsy mpivarotra charbon, tsy mpamboly, fa olo manakaja daholo, ingénieur, docteur, pharmacien, mpampianatra, manam-pahaizana, mpanao politika, zany no miditra ao amin'ny franc-maçonnerie. No zany zany le rantsana fitondrana mihitsy zany efa tafiditra ny franc-maçonnerie. Andriamatoa Ziza, filoha nasionalin'ny fifamadana ny fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no vahintsika ao anatin'izao fandarana atsika izao, afaka mandray anjara tsika amin'ny fanontaniana rehefa mipaingany amin'ny 20 ora sasany ano andro manam-potoana izay fotoana izay. Andriamatoa Ziza, efa nazavainao teo ihany mahakasika hoe ny fahapotehan'ity firenena malagasy ity, efa natsidika teo ihany koa mahakasika ny azo lazaina hoe mission ho ataonyity fikambanana ny fifamadà ity, izay nambaranao fa miaraka amin'ny apôstôly tsaratsara. Aiza ho aiza zay hoe ho fanavotanareo an'ity firenena ity zany satria izay ny fitantaranao azy, franc-maçon zany no adversaire eto amin'ny firenena. Ny problème Madagasikara zany mialatsiny ohatra misy teny frantsay kely tafiditra eny satria le zavatra azavaina koa ny misy an'izay ary mety zay koa no ahafahan'ny olona mazoazy tsara. Problème spirituel zany ara-panahy tena mavoan'ny Madagasikara fa tsy problème matériel. Raha problème matériel hoe resaka fandrosoana mora atao zany, manao injection na vola fotsiny de tafita amin'ny firenena. Fa problème na toe-tsaina, problème intellectuel, zany hoe toe-tsaina, kolotsaina ratsy nandritry ny 300 taona no nanapotehana amin'ny Madagasikara. 300 taona tena jerevinao am'zany, nanomboka tamin'ny 200 taona mahery, nanomboka tamin'ny 1890, mipaton'izao zany efa 200 taona mahery zany. Kolotsaina ohatr'izany zany niditra tato. Ka raha olombelona tompoko, tsisy olombelona afaka mamotika zavatra nataon'olombelona mafy be ohatran'izany, tsy vitan'olombelona intsony zany. Satria raha olombelona, toe-tsain'olombelona avy amin'olombelona, tsy mahatafavoaka an'izany intsony. Porofo anankiray, efa nitondra didy daholo ny karazan'olona be dia be, tao ny instituteur, tao ny docteur, ny ingénieur, tao ny militaire général, tao ny chirurgien, tao ny expert comptable, tao ny mpandrara, zany hoe fa karazan'olona rehetra zany nitondra teto, foko rehetra tsy nahatafavoaka satria resaka olona hiady amina saina olona tsy tafavoaka. Tsy maintsy sain'Andriamanitra, avy any Andriamanitra, avy amin'ny tendren'Andriamanitra, avy any an-danitra no afaka mamaha an'izay. Zay le soratra misoratra masiny hoe zay avy any ambony de ambony izy rehetra, satria ny zavatra fantany avy any ambony no tantarainy, ary ny ety an-tany de ny ety an-tany ihany ny fantany. Raha olona avy ety an-tany zany tsy afaka nanapotika any mihitsy, satria ianao vao tafiditra anao de efa tafiditra anatin'le ratsa aman-draika, de tsy afaka mihitsy ianao fa tsy maintsy manaraka foana. Amin'ny voalohany ianao mety mahasamy contre, fa amin'ny faharoa ianao tsy mahasary intsony satria olombelona ihany ianao, tsy vita nasana olombelona mamaky zavatra ohatran'izao. Tsy maintsy olona avy any an-danitra mahavita an'izao. Ahoana ny ahafantarana hoe ty olona ty tena olona avy any an-danitra tena nafitra amin'ny Madagasikara? Mba ahafantarana ny misy mpanjaka tsaratsara de zavatra anankitelo. Voalohany ny fijoroan'ny vavolombelona. Fijoroan'ny vavolombelona tokony inono ny vahoaka malagasy, manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Goavana be ny fijoroan'ny vavolombelona. Faharoa, ny asa nataony tamin'izy nidina teto an-tany tamin'ny 2010 hatramin'ny 2012, 12 taona zay. Ary fahatelo, ny faharetany le asa nataony. Zay no ahafantarany hoe avy any an-danitra izy. Satria raha misy olona mitoteny ho zanak'Andriamanitra, mitoteny ho Mesia, tsy maharitra ianao na ray volana ary, satria sarotra be no misy loky Andriamanitra zany. Misy loko olona ary efa sarotra. Raha za zao misy loko ny tenako polisy, commissaire de police, tsy maintsy ho tratra foana farafahelany 2 volana. Ko maintsy hisolo-tena ho Andriamanitra, hisolo-tena ho Mesia, sarotra be zany. Zay le mpaminany sandoka. Zay le mpaminany sandoka. Fa raha ohatra izy ka mazaka nandritry ny 12 taona ary tsy nitsahatra ny teny an'izay, mba mila mieritreritra vahoaka malagasy hoe inona marina io olona io, inona marina ao anatin'io olona io. Zay no tokony jerentsika. Satria ny mpaminany sandoka tompoko de omena hery, ozy ny baiboly 12 volana, zay midika zay 12 volana zay hoe 3 mois et 3 ans et demi. Izy zao efa 10 taona, 12 taona akory ary mitondra an'izay ary tsy nitsatra ny teny anazy ho Mesia. Mbola tsy maty izy ary mbola tsy tratra ny
kapok'Andriamanitra izy. Sarotra be zany miteny tenanao Messia zany ianao raha tsy izy. Sarotra be zany ray. Raha misy olona miteny an'izay fotsiny tsy maharitra roa volana aby. Lazaiko anao zay. Faharoa, tao anatin'ny 12 taona izy tsy nitsarotra ny tenin'ny tenany. Ary nitety amin'ny Madagasikara niaraka tamin'olona voalohany zany afaka tamin'olona amanjatony, tsy nisy sponsor, tsy nisy tsy nangataka bola n'aiza ny eroa. Ny olona miaraka ao aminy a, zay miaraka ao aminy, tsy vola ny tadavinay, tsy mitady vola izahay hoe tonga ao de mahazo mirakla de mahazo vola. Tsy vola ny tadavinao fa fanahy aminy a de ny zavatra ny an-danitra ny tena tsinjovinay no alehan'ny fanahinay tena tsinjovinay. Fa kosa alohan'izay tsy maintsy misy anatanteraka izy a ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Raha jereko somary hoe ara-panahy zay zavatra niresahana zay fa raha ny resaka ranofo satria ohatra hoe Jesosy teto an-tany a nanasitrana olona, nanao fahagagana maro, aiza ho aiza kosa ny apôstôly tsaratsara mahakasika an'izay. Ny misy mpanjaka tsaratsara zany a de misy le tena misoratra masina hoe misy ho avy ozy izy amin'ny anarako a ary no ahafantarana azy ozy izy a de hanao be lavitra no za izy. Zany hoe miteny zany Jesosy fa misy olona ho avy zany ao aorinanao, olona ho avy ao aorinanao a ary hanao be lavitra no izy. Jesosy Kristy a raha nanangana olo-maty eto a efatra. Olo-maty aloha no resahako a satria zay no akaiky kokoa amin'olona eo nanangana efatra ny anazy. Apôstôly tsaratsara na misy mpanjaka tsaratsara hatreto a 30 mahery ny olona natsangany. 30 mahery. Raha izay. Zavatra anankiray koa no ahitana anazy a fa avy amin'Andriamanitra izy a. Izy a manao délivrance, anarana roa ihany, anarana ray ihany ozy izy Jesosy no ahafahana manao fahagagana de ny anaran'i Jesosy Kristy. Ekena zay. Fa misy mpanjaka tsaratsara nampiseho anay tato ato manao délivrance izy a amin'ny alalany tsaratsara fa miala ny devoly. Miala ny devoly amin'ny alalany tsaratsara. Zany hoe tsy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay manko ny hita amin'ny fiangonana rehefa manala devoly dia amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly. Satria efa niteneninay fa le tsaratsara de avy amin'ny anarana roa. Jehova tompo tsara, zay mila tadidiny zay. Jesosy Kristy mpampianatra tsara, zay manome atambaro izy roa tsaratsara. Io tsaratsara io zany efa tonga de anaran'i Jesosy automatique io. Io le atao hoe anarany vaovao. Io le hoe anarany vaovao ao amin'ny Apokalipsy 2:17, 3:12. Ary ho avy ozy izy amin'ny anarana vaovao. Tsy fantatry ny pasteur mihitsy hoe anarana vaovao ahoana. Fa misy inona? Non, Jesosy raha ho avy tompoko Jesosy Kristy, tsy ho Jesosy Kristy intsony no anarany. Satria Jesosy zany anarany zany tamin'izy latsaka tany amin'ny jiosy. Ary Kristy a anarana grika zany anarany hoe Kristos. Tsy ho Jesosy Kristy intsony tompoko no anarany raha fiveriny izy fa anaram-baovao. De anaram-baovao voalaza amin'ny Apokalipsy io. Io anaram-baovao io no entiny le anarana hoe tsara, tsara. Ary tsisy mahalala an'io anarana io raha tsy olona nampitondraina an'le anarana ihany. Voasoratra amin'ny soratra masina zany. Zay le lazako hoe efa vaninandro hafa ny iainantsika amin'izao fotoana izao. Vaninandro ray an'i Jehova sy ny lalàna. Vaninandro ray an'i Jesosy ny fahasoavana. Ary vaninandro fahatelo zay fitambaran'ny ray sy ny zanaka manome le tsaratsara. Tsaratsara tsy miala amin'ny Jesosy mihitsy. Tsaratsara de avy amin'ny Jesosy. Tsaratsara de avy amin'ny Jehova. Zay angamba ny tondrako anazy. Fa ny anarana fotsiny miova zay lasa hoe tsaratsara. Jesosy ihany ny tsara, Jehova ihany ny tsara. Fandaniana farany angamba malohany andraisantsika ny antso ataribia de hoe very ve zany ny olona raha tsy manona zay tsaratsara zay raha mbola mitanana le Jesosy? Tsy very ny olona. Ny teny hoe very tsy very, mbola tsy any amin'ny andron'ny fahaverezana tsika zao, fa mbola miala an'iny izy mampafantatra ny anarany io. Ohatrany amin'izao fotoana izao anie raha mijery ianao amin'izao vaninandro 2022 zao anie mbola misy sokajin'olona mijanona any amin'ny testamenta taloha. Mbola any amin'ny judaisme tsy mino an'i Jesosy Kristy. Mbola any amin'ny lalàna Mosesy. Mbola miaina amin'ny lalàna Mosesy sy ny lalàna sabaty. Aiza reny olona reny tsy fantatro makaiza izy. Mbola misy sokajin'olona amin'izao fotoana izao tsy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Nefa efa 2 arivo taona zao no mandeha. Ka io misy vaninandrony io. Mbola manao vaninandro izy amin'izao fotoana izao a. Mbola manao vaninandro mampafantatra an'le anarany izy. Mbola manao vaninandro izy miala nenina. Mbola manao vaninandro izy mampirisitra anay mpiaradia aminy, manaparitaka an'le anarana. Zay no mahatondianay io. Ary zay no mahatonga anay manao an'izao zavatra izao, miala vola paosinay, tsy sponsor, manantona radio, manantona
mass media rehetrarehetra manaparitaka an'ilay anarana satria mbola anjarany eny manaparitaka an'ilay anarana. Rehefa avy eo am'izay safidy io, ny finoana tompoko de safidy fa tsisy forcé. Ny atao hoe afitra sy tsy afitra, very tsy very, tsy anjarako ny teny an'izay, fa ny anjarako fotsiny de mampahafantatra hoe efa tonga eto le mpamonjy tondra anarana vaovao izy tsara ny anarany. Tsy anjarako ny tsara satria zako mbola ho tsara iny. Andriamato Ziza, filoha nasionalin'ny FIFA Madana ny fikambanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no vahintsika ao anatin'izao zana-pandaharana Afrika eto anivon'ny